Ny lalana no antoky ny fampandrosoana satria lalandra miantoka ny fampifandraisana ny faritra rehetrarehetra. Dia nahazo Masimbola mitetina 534 millions de dollars avy any amin'ny banky iraisam-pirenena isika, ka ny 400 millions de dollars dia natokana hanamoarana foto-drafitrasana ny lalana izay anorafitantsika malagasy. Ny 134 millions de dollars kosa dia natokana ho an'ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy. Tsara manamarika fa ny 500 isan-jato amin'io dia don na vola tsy averina, ary ny 500 isan-jato kosa no prêt na vola indrano. Eto zany dia mitodika amin'ny vahoaka any atsimo, mitodika aminareo solombavam-bahoaka any atsimo, satria anisany napetraka, anisany nangatana tamin'izao fitondram-panjakana izao, tamin'ny fitsidiana maromaro natao tany atsimo reny, dia anisany raha-pamenana napetraka ny anamboarana lalana atsimo. Ka eto zany dia vaovao lehibe, vaovao boaka ho an'ny faritra Atsimo Nosy, ny tetikasa fanamboarana lalana ho an'ny faritra Atsimo Nosy, satria dia amboarina tany ray manontolona goudron ny RN10 zay miainga zany izy io eo amin'ny Fombe, mandalo any Tsombe, mandalo a Beloky, mandalo any Paris, Ejety, Betsoky, ary hatrany Ambanivory izay mazava ho azy fa mitohy makany Toliara. Tsara manamarika fa io lalana RN10 dia lalan-tany hatramin'izay nazontsika fahaleovatenany. Noho izany dia hiaraka hanoratra tantara isika, ary hiaraka hametraka tantara isika, zay manokana napatsoka nareo solombavam-bahoaka anana, indrindra ianareo solombavam-bahoaka rehetra avy any atsimo, satria tantara anatintsika so apetratsika eto amin'ny firenena. Fa ho manaraka zany rehefa mahasomatsimbolo ohatr'izao tsika dia manontany. Matetika rehefa misy ny famatsimbolo sy miavina androany fa afaka 3 taona, 4 taona, 5 taona voa ataony lalana. Amin'ny tondratondraka dia niady sika satria mila miasa aingana, ary anisany no mifampiresahana tamin'ny président ny Banque mondiale izany. Ka eto raha ilaza amin'ny médiance sika dia mahafaly anana milaza aminareo fa ny fanarahana tamin'ny Banque mondiale raison mpikiandro satria tsara iantsika ny transparent anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Tamin'ny volana oktobra novembre, tamin'ny oktobra no nanitrahantsika an'io fangatana tany Banque mondiale. Tao anatin'ny PME Sud tamin'ny 13 ny volana Jona nefa nametratsika fanambo andaotsika ataotsika RN10. Finoana ny taonatsika fa tsy maintsy ataotsika io ary tsy maintsy ahitana famatsimbolo. Ary tamin'ny taona lasa tao ihany zany dia validena Banque mondiale izany famatsimbolo izany. Raiza fa faharoa zavatra tsara dia vao nahazo ny validation dia niasa ny ministre ny travaux publics efa nanosary ny appel d'offre izay anaovana any étude rehetra. Efa manomboka ny étude zao ary vita afaka efa volana. Vita ny étude dia lancena ny appel d'offre fena alohan'ny farantaona dia anomboka ny
dia famatsim-bola avy any amin'ny vondrona Europeana. Izy io ankehitriny rehefa miady foana tsika miaraka amin'ny Andriamanitra minisika dia miandro tsika zany amin'ilay hoe avis de non objection izay andraisana avy any Bruxelles izy io. Tokony andraikitra eo anivon'ny vondrona Europeana dia nilaza zareo fa amin'ny valinteny amin'ny tia herinandro ho avy ity zany manovana lalana izay RN13 izay mampitohy amin'ny ambovombeana sy tolariana. Na zany aza dia tsy niandro tsika fa nametraka ihany koa tsika mifanampy ary ny fitondram-panjakana ankehitriny mifanampy fanapetraka io sy mitondran-terana dia anamboatra ary efa vita ny tonobidy mikasika an'izany ny lalana mampitohy amin'ny osy katreo betroka famatsim-bolantsika manokana sy madioka ary ny mikasika ny betroka kosa farapatonga eo ambovombe dia fampampiresaka ihany tsika tamin'ny vondrona Europeana dia apidirina amin'ny programme faiky izay amin'ny manaraka amin'izao fotoana izao. Feany zany rehefa vitantsika zany zavatra rehetrarehetra iova tanteraka amin'ny tantarany atsimo tsy adintsony ny atsimo fa androso amin'izay ny faritra atsimo. Fantatro ny soa nataon'ny vahoaka atsimo fantatro ny fitiavana raiky tapisaka ny vahoaka any atsimo amiko noho izany tsy hamaky be rano angany fa tsy maintsy miezaka rehetrarehetra hampandrosoana sy hanampiana ny vahoaka any atsimo.